Za taloha nieritreritra foana hoe ny mofo dipaina dia ny frantsay no nanamboatra azy. Nefa ohatrany tsy marina izany fa ny mofo dipaina hono tany amin'ny efa 30 000 ans tany amin'ny préhistoire tany izany dia efa nisy nanamboatra mofo dipaina ny olona tamin'izany. Dia tany Egypte ary ohatra efa nisy karazana mofo dipaina efapolo. Ohatra hoe misy mofo dipaina vita amin'ny daty, vita amin'ny tsy haiko karazana fruit zany na hoe vita amin'ny tantely ohatr'izany zany. Tsy haiko moa zany hoe ahoana zany ny tsiron'izany fa mba tiako handramana koa zany. Dia ny fananana mofo dipaina taloha dia fananana pouvoir zany, ohatrany hoe lasa mahery be zany ny mpitondra izay mahavita manome mofo ho an'ny olona hoentiny, ny mpanao politika zany. Ohatr'izany koa ohatra ny fananana mofo koa dia midika stabilité, zany hoe stable zany ny firenena izay mihinana mofo ny vahoaka ao anatiny. Ohatr'izany hono zany ny resaka mofo dipaina zany resahako zany. Ohatr'izany koa taloha tamin'ny katolika dia masina ny mofo dipaina. Dia aty amintsika zao efa 900 ny mofo. Efa mialafo. Dia izay mombamomba mofo e.